Miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompony tenako ary ny fiadanan'Andriamanitra ho aminao hatrany. Miarabanao ihany koa tratra izao Pasika 2024 izao, ary mino aho fa tsy indra mandeha isan-taona ihany ianao mankalaza izany Pasika izany, fa raha misy ny tokony hankalazaina sy ho tsarovana isan'andro dia ny nahafatesan'i Jesosy Kristy sy ny nitsanganany tamin'ny maty. Alohan'ny andraisantsika ny tenin'Andriamanitra dia manasa anao hiaraka hivavaka isika. Midera sy mankalaza ary mankasitraka sy manome voninahitra anao izay Ray Masina tsara indrindra ny amin'ity fotoana mahafinaritra omenao anay ity. Misaotra anao izay no fahasoavanao ahafahanay mifampahery eto indray amin'ny alalan'ny teninao. Misaotra ihany koa ny amin'i Jesosy Kristy zanakao ilay tokana izay nomenao anay Tompo, izay maty noho ny fahadisoanay ary velona mandrakizay, izay mipetraka eo an-tanakavananao Andriamanitra Ray. Misaotra anao izay satria nomenao izao fahasoavana lehibe izao ihany koa, ahafahanay Andriamanitra hoe mifampahery eto, eny fa na dia voasaraky ny elanelan'ny toerana maro samihafa rehetra izay Tompo dia mino izay fa mifanainao no manambatra anay eto, ary araka ny tenin'i Jesosy hoe naiza naiza iangona androna telo amin'ny anaranao dia eto ampovoany ianao Jesosy, ka mino izay fa miaraka aminay eto ianao ary momba anay mandrakariva ny fanainao no manambatra anay iray eto Andriamanitra, ka dia misaotra anao izay, ka dia mino aho Tompo fa tsy foana izay rehetrarehetra atao eto, fa ianao anie Tompo no ampiraiky tapisaka ao anatin'ny fonay mba tsy ho mpiaim-panadino izay ny zavatra izay lazainao sy tianao ambara aminay tsirairay avy eto, ka dia ianao no ampiteny ahy ary izay rehetra momba anahy dia ampangino tanteraka fa ianao no hita sore ary mivoninahitra irery ihany Andriamanitra anao, ka omenanao amin'ity androany ity. Dia amin'ny anaran'i Jesosy ho anaovana izany vavaka izany ary fahefanao irery ihany anao ka hanapaka feneto. Amen. Amen. Velona Jesosy Kristy ry hava-malala, ary ny voalaza moa dia hoe ny andro Pasika dia fankalazana ny nitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty. Mbola mamerina ihany aho hoe ny zanak'Andriamanitra dia tsy tokony hoe hankalaza ny Pasika indra mandeha isan-taona ihany, fa isan'andro, ary indrindraindrindra hoe nahafatesan'i Jesosy Kristy, ny antony izay nahafatesan'i Jesosy Kristy ary tsy mijanona hatreo moa izany fa hoe nitsanganany tamin'ny maty. Ato anatin'ny Baiboly dia voasoratra fa intelo Jesosy Kristy no nilaza tamin'ny mpianatra, na hoe nampafantatra ny mpianatra fa ny zanak'olona dia atolotra eo an-tanan'ny olona ka ho vonoiny, nefa amin'ny andro fahatelo kosa izy dia hatsangana indray. Intelo Jesosy Kristy nilaza izany tamin'ny mpianatra. Matoa moa ny zavatra iray averimberina dia hoe zava-dehibe na important, ary maha important anazy zany dia tsy tokony hadonoina, ary izany tenin'Andriamanitra izany anefa na dia teo ary ny filazan'i Jesosy Kristy fanambarany dia meloa, fa rehefa tonga ny fotoana natanterahany izany tenin'Andriamanitra izany dia ny zava-nisy rehefa nitsangana tamin'ny maty koa Jesosy Kristy dia i Maria Magdalena izay nafahan'i Jesosy Kristy no tonga teo amin'ny fasana, fa ny mpianatra tsy tonga teo. Izany hoe voalohany indrindra ny tonga teo amin'ny fasana dia Maria Magdalena, Maria renin'i Jakoba ihany koa izay voalazan'ny tenin'Andriamanitra, ary nisy izay voalaza ihany koa hoe Salome niaraka tamin'izy ireo, araka ny voalaza moa izany amin'ireo filazantsara efatra ireo Matthieu, Marka, Luka, John hitantsika an'izany. Fa ny zavatra nampanontany tena anahy dia hoe fa maninona reto mpianatra izay fa nambaran'i Jesosy Kristy, nanambarany Jesosy Kristy intelo ny amin'ny hafatesany sy amin'ny itsanganany no tsy tonga nanamarina hoe tena nitsangana tamin'ny maty tokoa ve Jesosy Kristy, mba hoe ndeha hoeny amin'ny fasana hijery hoe nitsangana tamin'ny maty tokoa ve Jesosy.
marina fa Jesosy Kristy efa nanambara tamin'ny mpianatra talohan'izany fotoana izany hoe fa rehefa atsanganao izy dia hialohanareo any Galilia. Fa ny zavatra hita dia hoe tia Maria Magdalena tia no ny teny no nilaza tamin'ny mpianatra. Nary voalaza ny tenin'Andriamanitra fa na dia teo ary ny fanambaran'i Maria dia mbola nisy ny tsy nino ny mpianatra, nefa intelo Jesosy Kristy namerimberina izany zavatra izany, namerimberina amin'izany teny izany satria tena zava-dehibe ary toy izany koa amin'izao fotoana izao ry hava-malala. Marina fa isa-taona no ataoko hoe mena daty ankalazana izany, efa anisany ataoko hoe tsara tokoa. Fa ny kristianina dia tsy tokony onona amin'izany hoe isa-taona vao ankalaza ny Paska. Tokony atsiary mandrakariva hoe inona ny antony nahatongavan'i Jesosy Kristy, inona ny antony nahafatesani Jesosy Kristy, ary tsy hoe maty ihany izy fa natsangana tamin'ny maty. Ary mahafinaritra dia hoe ilay fanahy izay nanangana an Jesosy Kristy tamin'ny maty no fanahy izay nomen'Andriamanitra anasy ianao koa, ahafahantsika mino izany fitsanganan Jesosy Kristy tamin'ny maty izany. Hoy izy Paoly apôstôly any amin'ny Korintiana 1:5-7 raha tsy natsangana Kristy dia foana ny finoanareo ary mbola ao amin'ny fahotanareo ihany ianareo. Raha tsy natsangana Jesosy Kristy ry hava-malala dia foana ny finoko, foana ny finoanao ary mbola ao amin'ny fahotana ihany isika. Fa ny vavolombelona voalohany indrindra ny amin'izany fitsanganan Jesosy Kristy amin'ny maty izany dia ny tenako voalohany indrindra vavolombelona an Jesosy Kristy, ny pirofo dia ny nanafany anahy tamin'ny fahotako rehetra, ny nananganany anahy ho olom-baovao. Ny pirofo velona Jesosy Kristy dia afaka tamin'ny fahotanao ianao, sitrana tamin'ny aretinao ianao, natsangana tamin'ny maty ianao, tonga olom-baovao ianao. Dikan'izany dia vavolombelona izany fitsanganan Jesosy Kristy tamin'ny maty izany ianao, ary na dia tsy tany amin'ny fasana tahaka Maria Magdalena ary ianao sy ireo vehivavy hafa, ary na dia tsy anisan'izay nilazan'i Maria Magdalena ary ianao fa nifanena tamin'i Jesosy Kristy fefa nitsangana tamin'ny maty, dia ozy izy ny tenin'Andriamanitra hoe sambatra ozy izy izay tsy nahita nefa mino. Sambatra dia anisan'izay sambatra ianao, anisan'izay tsy tamin'izany fotoana izany fa mino ankehitriny. Satria nahoana? Mino ny tenin'Andriamanitra. Satria nahoana? Satria ilay fanahy izay nanangana an Jesosy Kristy tamin'ny maty no efa nomenanao mba hinonao izany anarana izany, mba hinonao izany fitsanganan Jesosy Kristy tamin'ny maty izany. Aleloia! Ary izany dia tena zava-dehibe. Fa mampalahelo ry hava-malala dia hoe misy ny kristianina dia tahaka ny Tomasy, kristianina Tomasy. Izany hoe i Tomasy moa dia fantatsika tsara fa anisan'ny mpianatra Jesosy Kristy, ary izy ilay anisan'izay na dia fa teo ary Maria Magdalena izay efa nanambara tamin'ny mpianatra, ary ny mpianatra efa nanambara tamin'ny Tomasy, dia adao nefa ankihtsika eo amin'ny filazantsara nosoratan'i Jaona 2 dia manomboka amin'ny 4:20 amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Fa Tomasy anankiray tamin'ny 12 ilay atao hoe Didimo dia tsy mba teo aminy raha tonga Jesosy, dia hoy mpianatra sasany taminy, efa nahita ny Tompo izahay. Fa hoy kosa izy taminy, raha tsy hitako eo amin'ny tanany ny olatry ny nanomboana
nomboana ka ataoko eo amin'ny olatry ny nomboana ny ratsan-tanako ary ataoko eo amin'ny lany voany koa ny tanako dia tsy mba ino aho. Ary noho ny afaka avaloana dia tafangona teo indray ny mpianany ary teo koa Tomasy. Dia tonga Jesosy rehefa voarindrina ny varavarana ka nitsangana teo afovoany dia nanao hoe fiadanana ho anareo ary hoy izy tamin'ny Tomasy, atehefo eto ny ratsan-tananao ka jereo ny tanako ary atehefo eto koa ny tananao ka ataovy amin'ny lany voako ary aza ho isan'izay tsy mino fa mino. Dia namaly Tomasy ka nanao taminy hoe tompoko sy Andriamanitro. Hoy Jesosy taminy, satria nahita ianao dia nino, sambatra kosa izay tsy nahita nefa nino. Halleluja, amen. Ny zavatra hita eto dia Tomasy izay isan'ny mpianatra Jesosy Kristy na indre ny fanambarana intelo izay nataony Jesosy Kristy na dia teo izany fanambarana nataony ny mpianany hoe efa nahita ny tompo izay efa nitsangana tamin'ny maty ny tompo dia mbola tsy nino ihany koa. Dia nanambara izy fa zaho izy raha tsy hitako mihitsy ozy izy ny tanany eo amin'ny tanany ozy izy ny olatry ny nombona azy sy ny hoe sy nany hoe ny tanako apetraka eo amin'ny lany voany dia tsy mba ino aho ozy izy. Ry hava-malala, mbola betsaka ny kristiana manao tahaka izany. Betsaka ny kristiana mbola misalasala amin'izany fitsanganan Jesosy Kristy tamin'ny maty, mbola manontany nitsangana tamin'ny maty tokoa ve ny tompo? Nitsangana tamin'ny maty tokoa ve Jesosy Kristy? Mbola maro mbola mametra-panontaniana te ilaza aminao ianao izay mbola misalasala ho anatinao amin'izao fotoana izao. Milaza aminao fa vavolombelona izany fitsanganan Jesosy Kristy tamin'ny maty izany ny tenako. Ny pirofo mivaingana ry hava-malala dia nananako fahasahiana mitory anao izany anarana izany sy ny fitsanganany tamin'ny maty. Fa satria ozy izy ny tenin'Andriamanitra hoe raha tsy natsangana Jesosy Kristy dia foana ny finoanareo, foana ny finoko raha ohatra tsy natsangana tamin'ny maty Jesosy Kristy. Ary mbola maty ny fahotako ihany raha tsy natsangana tamin'ny maty Jesosy Kristy. Fa pirofo mivaingana ry hava-malala dia tonga olom-baovao aho nafahana tamin'ny fahotako rehetra. Zany manambara, manapirofo fa natsangana tamin'ny maty Jesosy Kristy. Velona mandrakizay Jesosy Kristy ary mbola afaka mijoro eto anatrianao mitory izany anarana izany fa velona Jesosy. Halleluja. Tiako ianao mba araka ny tenin Jesosy Kristy rehefa manoloana ny Tomasy hoe ary aza ho anisan'izay tsy mino fa mino. Aoka ianao tsy ho anisan'izay tsy mino fa mino ry hava-malala. Jesosy Kristy dia velona ary izy miteny fa izy ilay tsy miova omaly anio ary mandrakizay. Jesosy Kristy ilay tsy miova omaly anio ary mandrakizay, velona mandrakizay izy. Ary tiako tsarovanao mandrakariva izany fitsanganan Jesosy Kristy tamin'ny maty izany, ary tsy hoe ny fitsanganany ihany tamin'ny maty fa indrindra nahafatesany Jesosy Kristy hoe inona ny antony izay nahafatesany Jesosy Kristy, inona ny antony izay natongavany Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana dia noho ny amiko sy noho ny aminao. Andao anefa kitsika eto amin'ny Isaia, manasanao moa za hamaky ny Isaia 7:50 fa no vakitsika dia ny 4 sy 5 sy 9 fa manasanao hamaky an'io toko ray manontolo Isaia 7:50 io. Fa kitsika raha ny 4 sy 5 ary 9 amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Nitondra ny arentsika tokoa izy sady nivesatra ny fahoriantsika, kanjo isika kosa nanao azo nokapohina sy nasian'Andriamanitra ary napahoriana, nefa izy dia voalefina noho ny fahadisoantsika sy notorotoroina noho ny helontsika, ny fampijaliana nahazahoantsika fihavanana no namelezana azy, ary ny diakapoka taminy no nahasitranana antsika. Isika rehetra dia samy efa nania tahaka ny ondry, samy efa nivily ho amin'ny lalantsika avy isika rehetra, ary nataony Jehova niatra taminy avokoa ny helontsika rehetra.
Alleloia. Amen. Zany tokoa ry hava-malala no nahafatesan'i Jesosy Kristy nitondra ny aretintsika izy, nivesatra amin'ny fahorintsika izy, no voalefina izy no fahadosoantsika, no torotoroina no nielitsika, ny fampijaliana izay nahazo taminy sy namelezana anazy no nahazahoantsika fihavanana tamin'Andriamanitra, ary ny diakapoka izay natao taminy teo amin'ny hazo fijaliana no nahazahoantsika fanasitranana. Eny nataony Jehovah niatra taminy avokoa ny elontsika rehetra, nitondra ny fijalianao rehetra Jesosy Kristy, nitondra ny elokao rehetra Jesosy Kristy, ny fahotanao rehetra Jesosy Kristy, ny fahadosoanao rehetra Jesosy Kristy. Zany ny antony nahatongavany teo amin'ny hazo fijaliana, ary maty izy ka nalevina ka nitsangana tamin'ny andro fahatelo. Ary izany no ankalazaintsika, ary ozy izy aho hoe tsy tokony indra mandeha isan-taona, fa raha misy no ankalazaintsika sy ho tsarovatsika isan'andro dia nahafatesan'i Jesosy Kristy sy ny nitsanganany tamin'ny maty. Sambatra dia anisan'ny sambatra tokoa ianao androany raha mino izany tenin'Andriamanitra sy mandray izany tenin'Andriamanitra izany, satria sambatra ozy izy Jesosy Kristy izay tsy nahita nefa mino. Alleloia. Ka aoka ianao tsy ho anisany izay tsy mino, aoka tsy ho anisany izay hoe mandray na mahita na matsapa zavatra ianao, na mahita tsy haiko inona ny zavatra andrasanao hoe raha tsy hitako mihitsy aloha ny tanan'i Jesosy Kristy mitsotra tsy izay vao mino, raha tsy hitako mihitsy aloha ny Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana izay vao mino, raha tsy mifanena amin'ny Jesosy Kristy mihitsy aloha izay vao mino. Tsy ary hava-malala, mino sahady ny tenin'Andriamanitra. Inona no lazainy ny tenin'Andriamanitra? Raiso ny tenin'Andriamanitra, fa ny tenin'Andriamanitra anie dia Jesosy Kristy ihany, satria izy ilay teny tonga nofo mino izay lazainy tenin'Andriamanitra. Ary ho antsika kristianina tsirairay avy rehetra izay efa mino, aoka mba isan'andro tsika dia atsiaro an'izany famonjena lehibe izay efa nataony ho antsika izany. Dia ho an'i Jesosy Kristy irery any ny voninahitra mandrakizay. Amen. Misaotra Jesosy eo ny amin'ny teninao, misaotra Jesosy Kristy eo ny amin'ny famonjena lehibe izay efa nataonao ho anay, ny fampihavanana izay nataonao ho anay eo anatrehan'Andriamanitra, izay nampihavananao anay tamin'ny ray isaoranay anao lehibe izany, satria no fitsangananao tamin'ny maty tokoa Tompo, dia tonga mino ny anaranao izay, ary afaka tamin'ny fahotanay rehetra izay, araka ny teniny Paoly apôstôly, raha tsy natsangana Kristy dia foana ny finoanay, ary mbola ao amin'ny fahotana ihany izay, fa noho ny fitsangananao tamin'ny maty dia afaka tamin'ny fahotanay rehetra izay, ary afaka mino ny anaranao. Ka dia misaotra Jesosy amin'ity androany ity Andriamanitra dia betsaka no tominao, betsaka no ampinoanao izany anaranao izany Jesosy Kristy, betsaka no ampahafantarinao fa velona tokoa ianao Jesosy ary noho ny amin'ny Andriamanitra nahatongavanao teto amin'izao tontolo izao, noho ny aminay tsirairay avy. Ka dia mino Jesosy Kristy fa mampafantatra sy mampalala izay rehetra mbola tsy malala izany ianao amin'ity androany ity, ary mampatsiahy kosa hatrany amin'izay rehetra efa malala ihany koa. Ka mba tsy ho adininay, mba ho anisan'izay ho tsarovanay sy ho ankalazainay isan'andro izay, satria velona ny mpamonjy anay te Jesosy Kristy izany. Dia ho anao irery any amin'ny voninahitra hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen. Alleluia.